Ankoatrany fahalemena sy fahosahosana ara-batana eo amin'ny olombelona dia mbola betsaka koa ireo porofo hafa manamafy sy manamarina ny tsy faharetana ity tontolo izay iainantsika ity. Ny loza voajanahary. Ity tontolo iainantsika ity dia tena tandidin-doza mihitsy. Ny météorite na ny tahin-kintana izany. Ity loza voajanahary ity dia efa niseho tany aloha tany. Ireo savant scientifique na ireo manampahaizana ara-siansa dia manamafy fa ny faharinganan'ny biby antsoina hoe dinosaure dia noho ny fianjeran'ireo météorite na ny tahin-kintana izany teto tambonin'ny tany. Mety hianjera eto an-tany amin'ny tsy ampoimpoizina ny tahin-kintana. Fanontaniana iray ihany ny sisa tavela. Oviana no hahatongavana izany. Io loza manambana izay resahantsika io dia efa lasa resabe ao Hollywood. Ka navoakandreo tamin'ny horonan-tsary izany vao tsy ela akory. Ilay horonan-tsary Armageddon dia mampiseho antsika ny fahasimbana ratsy tanteraka mety ateraka ireo météore na ireo vato mitsingevaheva eny anabakabaka ireny. Rehefa mianjera na latsaka izy ireny dia tena potika tanteraka ny toerana izay mianjerany. Misy horonan-tsary iray antsoina hoe Deep Impact dia mbola mampiseho an'izany fahampotehana mahatsiravina izany. Hitantaratra avy amin'ny fihetsikan'ny onja rehefa avy nianjeran'ny météore izany. Ity tranga ity dia tsy vazivazy fa tena mitombona tsara satria ity tany iainantsika ity dia tena lalovan'ireo loza voajanahary maro samihafa.
raha toa ka hoarintsika amin'ity paoma ity ny tany, ny kosina ilay sosony tany izay iainantsika dia tahaka ilay hoditry ny paoma ity ihany. Ny kosen'ny tany izay iainantsika ity dia tena manify kely zany, na dia hetsika kely avy aty ivelany dia efa manimba azy sahady. Tsy avenana bakabaka ihany ny loza mety hitranga amintsika, fa avy ao ambany tany iainantsika ity koa. Tsy lavitry ny toerana izay ijoroantsika sy ipetrarantsika ity dia misy zavatra antsoina hoe magma, izany hoe tany sy vato izay mangotraka ka lasa afo mikoriana ao ambany tongotra ao. Matetika dia mivoaka aty ivelany izany magma izany mba ampahitan'ilay nahary anao tsara sao de tsy mino an'izany ianao io. Izany no antsoina hoe volcan. Ity tany iainantsika ity dia tena tsy azo ianteherana izany, fa vetivety dia ho rava tanteraka izy ity. Firy ireny tendrombohitra na tanety na bongo maro samihafa izay mahafinaritra ery nefa indray mpimaso monja de rava nohon' izany volcan izany. Tsy mba misy fiarovana izany loza voajanahary izany. Ireny trano mahafinaritra maro samihafa ireny dia potika indray mpimaso tratran'izany volcan izany. Ny tremblement de terre na ny horohoron'ny tany dia miseho isan'ny 2 minitra maneran-tany. Nefa isaorana ilay nahary fa ny ankamaroan'izany dia mora ka betsaka ny tsy mahatsikaritra izany. Nefa raha sitran'ilay nahary izany dia afaka ataony mafy ary potipotika tanteraka izao rehetrarehetra izao. Raha jerentsika tsara ny structure na ny firafidrafitry ny tany ity dia be dia be ny fay na kikika na ny vakivaky hita eo aminy, indrindrandrindra ny amin'ny plaque tectonique na ny fitohitohizan'ny tany. Izany dia manamora ny fipoahan'ny volcan matetika. Amin'ny ankapobeny dia betsaka no mieritreritra fa noho ny fahatongavan'ny teknolojia avo lenta amin'izao fotoana izao dia avotra tsara isika amin'izany tremblement de terre izany. Nefa efa betsaka ny ezaka efa vitany zanak'olombelona, nefa mbola tsy naharo azy izany. Ohatra iray izay tena akaiky dia ny tremblement de terre nitranga tao Japon tamin'ny tanàna antsoina hoe Kobe tamin'ny taona 1995. Ireo teratany japonais dia nanamboatra trano maro tamin'io tanàna Kobe io tamin'ny teknolojia avo lenta sy manara-penitra mba hiadiana amin'izany horohoron-tany izany. Nefa rehefa tonga ilay loza voajanahary dia tahaka ny trano vita tamin'ny taratasy ireo trano ireo, ka potipotika tsy misy nilana azy intsony izany.
Ireo teratany japonais dia nandany vola aman-karena tsy tokony tsy forona tamin'izany projet anti-sismique na ilay aroloza sy fampilazana mialoha ho an'ny horohoron-tany mety hitranga. Nefa tsy naomby izany alerte sismique izany. Rehefa tonga ilay tremblement de terre avy tamin'ny direction izay tsy neverina mihitsy dia potipotika tanteraka ireo trano ireo. Ny trano vitan'izy ireo ary nolazain'izy ireo ampahabe maso fa mahazaka ny horohoron-tany farany mafy dia tahaka ny trano vita tamin'ny taratasy. Aza adiny koa fa ny tremblement de terre dia mety hitondra loza hafa izay tsy neverina koa, tahaka ny tsunami ohatra. Onjan-dranomasina avo dia avo manimba ny zava-drehetra eo anoloany, tsy azo heverina mihitsy ny vokatra aterak'izany. Mba jereo fotsiny fa any amin'ny 30 metatra ny ahavony izany onja entiny izany. Ary matetika dia tsy mba misy fambara mialoha ny atongavany. Raha jerena tsara ny tantara dia efa manandrevony maro ny olona efa maty ny ireo loza voajanahary ireo.